izahay solombavam-bahoaka tsy miankina sy ireo solombavam-bahoaka ihany koa izay miara-dia aminay manohana sy miara-miasa amin'ny fanavaozana ka misy ny fananganana ny vovonana VFM ka toy izao no voasoratra ao anatin'izany. Tafatsangana amin'ny pomba ofisialy anio 10 aogositra 2024 ny fikambanana vovonan'ny fiavaozan'ny Madagasikara na VFM. Izao fijoroana izao dia ary ny firenena malagasy mitarika vovonana amin'ny fiavaozana amin'ny lafiny rehetra, na ara-toetsaina izany, na ara-piarahamonina, na ara-piariana, na ara-pitantanana. Miorina eo amin'ny fototra 4 ny iraka sahan'ny VFM. Ny fanavaozana marina, ny famindrapo, ny fanetretena, faharoa, ny fihavanana, fahamarina toerany sy ny firaisan-tsaina, fahatelo, ny fahaiza mitantana sy ny tamberina andraikitra marina, ary ny fahefatra, ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny mpikambanana sy ny olom-pirenena rehetra. Ny tanjona dia ny famondronana ireo olom-boafidy, amperinasa izany na teo aloha, ireo olobe, ny tangalamena, ireo manana haitarika sy ireo olom-pirenena tsara sitrapo eny fotony mba hampiroborobo ny fandrosoana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-pitantanana eto Madagasikara. Miantso ny olom-pirenena rehetra, ny mpiara-miombonantoka ary ireo helivelona rehetra manerana nosy ny birao mpitantana mba hanatevin-daharana sy ara-entana amin'izao ezaka fiavaozana ifotony ho an'ny fiarahamonina sy ny sehatra samihafa na miankina na tsy miankina ho an'ny fampandrosoana ny olom-pirenena malagasy sy ny firaisam-pirenena izao. Saika tsy hanao vidéo androany fa ohatran'ny be da be nareo no mangataka fanazavana ny amin'le resaka hoe antoko-pivavahana miroborobo le sekta zay tena faran'izay mba tsy tenitenenako foana ry faran'izay mpamitaka vahoaka indrindra ao Madagasikara dia fantatra hoe tsy ho voavaliko zany raha amina resaka mesazy na ohatr'izany dia hanazava kely aminareo momba an'ireo sekta reo. Tsy resaka politika indray androany fa amin'ny maha-olona vahoaka tsotra anah moa zany dia mba miezaka koa mampafantatra anareo izay kely fantatro mikasika an'ireo zavatra mamodoza sy mamotsampona Madagasikara reo. Malaza tato atony hoe apokalipsy vao ny oloko hoe FG fahiny be dia be zany anarana fiangonana miroborobo ao Madagasikara eo dia mety gaga tsika hoe fa maninona, inona ny anton'izany. Raha fantatritsika tsara ny tantara tamina fotoana voaingana zay dia nandray fanapahakevitra ny fanjakana Rwandais nanafoana ny fiangonana aman'arivony maro, ny sekta amin'arivony maro tany Rwanda satria inona ny antony dia ampitohiziko amin'izay zavatra misy eo Madagasikara. Io sekta rehetrarehetra misy eraky ny Afrika io dia fanadiovam-bola, fanadiovan'ny mafia vola io dia tsapan'ny fanjakana Rwandais zany zavatra zany hoe tena fatina alika hozy izy ty resaka fiangonana mameno tanàna ty fa mody ampiasaina ny anaran'Andriamanitra nefa ny tena famotsim-bola mihitsy moa zany ny filaza azy dia zay. Fa ny tao Madagasikara kosa efa ela nisy an'izany vao nanomboka io resaka apokalipsy io hoe mba fantatrareo moa inona ny asan'ny maheolona tamin'izy taloha. Varidamba tao Analakely iny ny asany, varidamba tao Analakely ary fantatritsika tsara ny afetsifetseny zany varidamba zany ny fahaizana miresaka, ny fahaizana mandresy lahatr'olona. Ary raha ny tantara koa dia ohatrany hoe niofanao pretra izy io sa ina tsy fantatro fa noho ny fitiavam-bola tafahoatra dia ohatrany hoe voaroaka tany anga izany. Fa ny tiako hamarinina fotsiny ary tiako marihana zany dia izay
ny antony nananganana an'io apokalipsy io dia nataony hidetavam-bola mihitsy, ary natao ametsifetsenan'ny olona zany, fantany zany izy aloha atodoa fantany tsara ny fahalemen'ny olona zany amin'ny resaka fivavahany io. De izy raha teo rarak'le tantara teo zany ohatrany hoe nisy fotoana nianatra momba an'io katolika angambanoana izy iny katolika de ohatrany hoe teo prietra sa ahoana de nahay kely any izy zany notion na resaka fivavahana de nentina nampianatra olona vitsivitsy nanodidina azy de zay de miparitaka ny tanjona amin'izay fotoana zay de hoe ananganana sekta mahazo olona maro, satria rehefa mahatsangana ary tiako marihana aminareo, ny fiangonana anankiray rehefa mahatsangana fiangonana izy ka mahazo olona be dehibe de tonga amin'izay ireo mafiampamotsy vola tonga mandondona azy hoe oeke afaka miara-miasa tsika zay. Isan'izany ny apokalipsy, isan'izany vahaon'ny oloko io. Nareo ve de mieritreritra hoe ny ampafolo-karenan'ireo olona fetsifetsen'ireo, jereo ny qualité-n'le olona mivavaka amin'ireny fiangonana ireny fa olona farany zay mampalahelo ataontsika hoe misy tsy ampy sakafo ara ny sasany, misy tsy anasa ny sasany. Jerenao le olona zany tena olona hoe mampalahelo amin'ny fiainany, ka ataontsika hoe ny atsasaka mifananany ireny ary mbola omeny amin'ireny mpitondra azy ireny pastera Maïolina sy ry pastera Ertina, tsy avidy ny zavatra tadiavin'ny zalahy ireny. Mba jerevinao zavatra fiaranana ny trano ipetrahany sy karazany, tsy avidy an'izany fa entina fotsiny anakonana n'le famotsim-bola ao ambadika ao zany zavatra zany, amotsiana le vola diovinao Madagasikara zany, ary mampalahelo dia mpitondra fanjakana samy malala an'izany daholo, samy malala an'izany daholo mpitondra fanjakana mifandimby hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa zalahy reo mandoa ekolazy amin'ny mpitondra fanjakana reo dia mitapina amin'ny masony sy ny sofy mpitondra fanjakana. Ianao ve mieritreritra ve misy dikany amin'ny Maïolina zay 40 millions nomeny hira mika azy, tsisy gotehany zany raha ny tena marina. Fa miliara ny lolovin'ireo olona reo, miliara amin'ny ariary ny lolovin'ireo olona reo, fa tsy vola kely akory, ary avy any Afrika ny vola lolovin'ireo olona reo. Misy indray miteny hoe izy ane pastera, izy ane ui tadidio tsara mihitsy fa reo fiangonana sandoka mitsanganao Madagasikara reo reo milaza fa mahay manao mazy, mpanao fanasitranana sy karan'ireo, maka fahefana any Abenay reo. Any Abenay zany ny olona mpamme ody an'ireo, mpamme an'ireo pouvoir maizina moa zany fitana no an'ny aiziny. De zay ny entin'ireo ampisehosehoana aderadera eo, mahay manao mazy izy, mahay manao fahagagana sy ny karazany. Fa tsisy avy amin'Andriamanitra, tsisy hoe avy amin'ny Jesosy zany. Zay le tenenin'i Jesosy hoe ho avy ny mpaminany sandoka hozy izy, ary efa any ampovoan'ny zanak'ondry any ny ambodiny tafody janak'ondry, ry zalahy reo zany. Mitodika aminareo mpanaraka azy aloha, za ho tsy olana amiko na ho tezitry nareo na ho tohany nareo fa ny zavatra marina tsy maintsy olazaiko amariny fotsiny zavatra teneniko hoe raha ny farim-pananan'ireo olona reo amin'izao fotoana izao ve dia mieritreritra nareo fa ny ampafolo-karenanareo no nahazony an'izany. Dia nio tsara fotsiny aloha, marina fa tsy manana saina anakatra an'izany tsony nareo fa domelona ny fanasoasoana sy ny fieritseretana fa Andriamanitra kely reny mpitarika anareo ireny. Fa mandinika kely fotsiny dia alala an'izany nareo hoe tsy avy amin'ny ampafolo-karenanareo zany ny azony ireny fa sy forma fotsiny zany. Fa io hifaninanana, ary tsy maintsy manao démonstration de force reo isan-taona, mampiseho amin'ny mpamatsy vola azy sy ny mpanodim-bola hoe mbola reto ny olona miaraka aminay. Tsy possible mihitsy raha hoe fiangonana kely miorokorona kely manana olona 200 na 300 ny azo an'izany, tsy possible. Ary zay ny azakazan'ireo sekta reo manao zavatra soit mameno anatsonjo be, soit manao ohatry ny kianjany mamasina nataon'ny Maïolina teo. Dia mpitondra fanjakana moa ao anatin'izay misurfe ozy ny fiteny zay, misurfe ao anatin'ireny phénomène reny izy, satria mieritreritra izy fa reny olona mpanaraka an'ireny sekta reny
afaka hifidy azy rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana. Tsy haina nefa mahiolona ary hoe tsy nahazo 2% kory tamin'izy ny latsaka filoham-pirenena. Zany hoe reny olona reny tsy miraraha ny resaka politika loatra, ary na mahiolona zay mametsifetsy azy raha tsy arahany rehefa manao politika. Zay fa nendreny le fahagagany le fandrebirebena amin'ny resaka fanasitranana sy ny karazany. Zay nendreny tsy resaka ara-panahy zany, nendreny tsy resaka ara-politika, tsisy rarahiny anao zany. De zay mahatonga anahako miteny hoe diso calcul daholo ny reo mpanao politika mihazakazakany amin'ireny diso calcul. Tsisy valeur nareo amin'ireny olon'ireny zany nareo. Mandana amin'ny lelaka any fa sy maina fotsiny eo ny roranao amin'ny lelanao fa tsisy rarahindreny anao. Zay tiako hazavainao an-tsainareo zany hoe reo sekta rehetrarehetra matanjaka ao Madagasikara nanonona anarana hoe apokalipsy vahaony oloko hoe inona koa misy maromaro izy hoe ny apokalipsy mo lasa ny zara anankiroa de misy FF inona patati patata zay. Fa rehefa ny fiangonana ho any averiko tsara, rehefa ny fiangonana ny olona rainy namorona azy tany amin'ny compte koa fa no niteny an'izay de tadidio fa tsy fiangonana avy amin'ny Jesosy izy zay, fa fiangonana natao hanodikodonam-bola. Ary fantary foana tsaro foana fa ireny fiangonana ireny no atony ny mpitondra fanjakana de tambatambazana mena zavatra le mpitarika sy mpamorona azy mba ahafahany hoe mba hateneny ny olona aminareo anohana ana rehefa tonga ny fotoana ohatr'izao. PDB zany, PDB ny olona nazo an'izany faveur ozy ny fitenenana izay, satria ny mpitondra fanjakana tsy mandefa saina lavitra koa izy. Izy mieritreritra rehefa misy vahoaka mivorovoro maromaro de azo atao mametsifetsy an'ireo zay. Ka de niavaka kely fanehoako hevitra iny, niavaka kely iny aloha. Tsy voatery hoe tsy maintsy resaka politika nenjehana andrianina sy anona foana fa ampahafantarina aminareo vahoaka malagasy ihany koa. Izay ny mahasimba ny fivavahana kristianina ao Madagasikara. Satria tafidy tao anaty vala ny Ambodi, tafidy tao. Mahita foana ianao amin'ireny mahiolona tsy menana koa manao an'iny akanjo fotsy sy mavo iny, miara-milahatra amin'ireo lehiben'ny FFKM sy ny karazany rehefa misy fivoriana. Inona ny idiran'ireny ande anatrika matso ve ianao de anao akanjo de efa tena hoe mifototra mihitsy zany le izy fa fanimbazimbana ny anaran'Andriamanitra ny anaran'ireny. Afaka tezitra amiko nareo apokalipsy, afaka tezitra amiko nareo vahoan'ny oloko fa tsisy raraiko anareo, tsisy raraiko anareo. Fa zany ny marina, mpanodim-bola sy mpamotsy vola malotona io reo mpitarika anareo reo. Fa nareo fotsiny mody ataon'ny fitaovanao de jerevo ny fahantrahanareo, jerevo ny fahantrahanareo. Fa raha misy ngamba ny vahoaka mahantra indrindra ao Madagasikara de nareo kristianina mpanaraka an'ireny sekta reny. Maromaro izy ao be dia be ny sekta nirongana tato anatin'ny 20 taona faran'izay, nitsangana ny sekta isan-karazany, milaza manana menaka mazika, milaza miresaka amin'ny Jesosy foana fa zava-doza ho an'ny firenena ary zay tsy mampandroso ny firenena io. Tsy mametsiny mihitsy an'ireo mpandala ny fomban-drazany fivavahana hafa raha manenjika an'ilay fivavahana kristianina, satria teny efa tafaroboka ao anatin'ny maloto tanteraka ilay fivavahana ao Madagasikara. Za kosa aloha za kristianina za tsy hiova finoana na oviana na oviana zany. Kristianina ary tsy mamenatra any mijoro amin'izany, rehareako zany, Kristiny io rehareako. Fa de tsy maintsy koa masamijoro milaza ny tsy mety, na ho tonga any aminareo zany na tsy ho tonga any aminareo tsy dia aferako loatra. Zay fa de mahay reza daholo.